Hotoizatsika ny vaovao eo amin'ny tontolon'ny fitsaboana sy fahasalamana ihany koa maro ireo malagasy izay mila fitsaboana no makany ivelany ankoatran'ireo izay makany amin'ny firenena Europeanina mofo dia mihamaro ihany koa ireo izay mifidy makany amin'ny nosy Maurice mandalo eto amintsika ary amin'izao fotoana izao ny tompona andraikitra avy amin'ny hôpitaly iray avy any amin'ny tsihy nosy Ravavy ity. Mitombo hatrany ny isan'ireo malagasy izay manatona ny Apollo Bramwell Hospital ao amin'ny nosy Maurice izay manana ireo mpitsabo manana trakefa sy ny fitaovana arifomba hoentina mitsabo ny marary raha ny voalazan'ny tompona andraikitry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery izay mandalo eto amintsika ankehitriny. Raha ny isa 970 ireo malagasy nanatona ity toerana ity ny taona 2020 izay nisokafany dia nahatratra 450 izany ny taona 2020 ka ny 770 amin'izy ireo raha ny voalazan'ity farany dia niditra hôpitaly. Voalaza fa sady aingana no mora kokoa ny makao Maurice mihoatra ny makany amin'ny firenena Europeanina nefa tsy latsa-danja ny fitsaboana izay hoentiny. Voaresaky ny haino aman-jery Mauricianina ny fandidiana sarotra dia sarotra izay natao tamin'ny teratany malagasy iray niaran'ny lozan'ny fifamoivoizana teto Madagasikara ary nalefa tany Maurice. Maro ny mihevitra fa ny antsoina hoe chirurgie plastique na ny fanaovana tarehy ihany no tena be mpanao any Maurice. Raha ny fanazavana izay noentiny Javed Bola dia atao eny atoerana avokoa ireo karazana fandidiana sy fitsaboana rehetra raha tsy laza fa tsy ny fandidiana ankapobeny, ny cardiologie, ny urologie, ny orthopédie sy ny maro hafa koa. Voalaza fa misy ny fiara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara, ny klinika samihafa sy ny trano fiantohana mba hahamora kokoa ny fandefasana ireo malagasy mila fitsaboana makany Maurice. Misy ihany koa raha ny fantatra ny fizarana trakefa amin'ireo mpitsabo malagasy.